Miraviravin-tanana ireo fikambanana tsy miankina mpanao asa soa izay mikendry hatrany ny fanabeazana ireo zaza malagasy monina any amin'ny tany antsoina hoe lavitra andriana. Teny tsara mitety ao amin'ny distrikan'ny Moramanga indray ary no nitokana sekoly ny fikambanana Madagascar Development Fund sy ireo mpiara-monina natoka aminy. Dia ho arahantsika ny fanatetiana. Zon'ny ankizy malagasy tsy akanavaka ny mianatra. Izany no fanamby napetraky ny fikambanana mpanao asa soa Madagascar Development Fund izay fianakaviana anglisy mpiara-miombina antoka aminy raha nametraka sekoly manerana any amin'ity tanàna kely lavidavitra antsoina hoe tsara mitety ao amin'ny distrika Moramanga ity faritra loatra Mangoro. Ny sabotsy teo nitokanana ity foto-drafitr'asa ity izay ahitana efitra fianarana 3, latabatra fianarana sy trano fidiovana manara-penitra ary mazaka mpianatra 520 mahery. Naneho ny fisaorana ireto vahiny ny antoka tanteraka io foto-drafitr'asa io ireo manam-pahefana rehetra vao toerana nanatrika ny lanona fitokanana. Région rehefa mangozo zany dia mankasitraka sy mankatela tanteraka amin'ny zavatra nataony ao amin'ny MDF sy ny Linge Family satria dia mita tanteraka ao amin'ny programme ny région sy ny fanjakana ray manontolo ny zavatra zao dia ny famerenana sekoly ny mpianatra rehetrarehetra. Ny olona aty aminay masy dia ny mpianatra sy ny vahoaka dia matetika any ambanivohitra be any foana izay lavitry ny sekoly. Ka miezaka zareo manao an'ilay trano sekoly tsara tareha ao anivon'ny toerana fivelomany mponina rehetrarehetra dia ahafahana mandray ny mpianatra rehetrarehetra. Ary hita zany zao ohatra tamin'ny ohatra ny androany dia 70 ny mpianatra tao taloha amin'izao fotoana zao dia efa 200 latsaka kely satria vita tsara ilay sekoly. Ka dia isaorana be dia be ary entanina mamatsy vola sy ireo rehetra izay tsara sitrapoa mba hanao tahaka an'izany dia mankasitraka amin'ny alalan'ny chef de région. Tsy nampihitra ireo fikambanana vahiny nahitana n'Andriamatoa Kaze Bernard avy amin'ny Adsom Foundation sy ny fianakaviana Linch izay monina any Angleterre ary Andriamatoa Brian Donaldson mivady mpiantoka ny MDF nidy tongotra lavitresaka makeny amin'ny tanàna tsara mitety misy ny sekoly. Korana sy lanonana no nentim-ponina tao nandray azy ireo ny fankasitrahana izao fanomezana izao.